Faly miarahaba antsika rehetra indray ny tenako a. Mbola ny ambassadeur-ny Israely ihany miaraka amintsika indray le teny ity a. Fampianarana larana fafilo moa zany ty. Larana faharoa ambin'ny folo indray ny fampianarantsika ny amin'izao an'izao. Izay mitondra ny lohateny hoe tsy izy mihitsy ny krismasy fa fampianarana ny démonie zany. Ho avy mihitsy moa zao ny krismasy izay mandeha maneran-tany ny fankalazana an'izany. Dia anomenao indray ny fanaporofona fa io ataonao dia tena manaporofo fa tena avy any amin'ny devoly ianao ary zanaka devoly. Ny zanaka devoly rehetra dia mbola manao an'io. Ary izy tsy te halala fa zay voalahatra kosa ny amin'ny fiainana tsy mety manao an'io intsony. Ary izay no mampiharihary ny olona tena mitady an'Andriamanitra marina sy ny tsy mitady azy. Araora ny fampianarana. Tsy izy mihitsy ny krismasy fa tena mampianarany devoly mihitsy, mampianarany démonie. Nefa nareo zao dia hanao krismasy. Zany ny porofo fa tena olona mpiady mpanohitra ny dada iavana reo sy ao soa. Menara ny porofo. Voalohany aloha ny krismasy dia voalaza fa teraka zany zanak'Andriamanitra zany. Zay aloha fa samy many anarana moa fa hoe fa tsy izy ilay Jesosy. Jesosy dia rimba dia fa tsy izy. Mpampanotana reo iny dia fa anareo raha mbola hipetraka ihany nareo. Araka amin'ny boky any am-pelatanareo azo nareo vakiana Korinthianina voalohany. Tena voalohany izy iny. Dia tsara fa za rehefa manadino an'izy dia efa ela be tsy nampianatra an'izany. Efa isa-taona vao mampianatra izy dia adinoko ohatra amin'ilay izy. Dia tsy maintsy voatery miverina ketsika ilay mamaky. Korinthianina faharoa toko fahadimy andiny toko fahaenina moa izy teo. Ilay izy riry Korinthianina fahafiry andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Izay Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo sy ny fahafito ambin'ny folo. Voilà. Fa misy teo Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo. Mahafinaritra efa mameno tsara koa ilay teknisiana rehetra. Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo no vakitsika amin'ny anarany Ahosoa. Akanofo izy dia tsy azo atao zany matsiaro an'iny fahalalana napetraka i Ahosoa tamin'ny lalan'ny apôstôly zany. Ka io Ahosoa, io zanak'Andriamanitra izay ataonareo anarana tsy izy io zanak'Andriamanitra izay teraka io dia ny lalàna dia miteny hoe tsy fantatra araka izany intsony izy. Zao vakitsika indray amin'ny Baiboly anakaiky indray tsy fantarina araka izany intsony izy. Korinthianina faharoa akiko amin'ny karazana Baiboly ty teneniko ty Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahafiry enina ambin'ny folo. Malaza be indray zany dikan'izao Korinthianina faharoa toko fahadimy andininy fahaenina ambin'ny folo. Koa dia tsy mahalala olona intsony araka nofo isika. Eny, ka tsy mivoaka ny izy. Enina dia nafantatra ny Ahosoa araka nofo azy isika. Ankehitriny dia tsy fantatsika araka izany intsony izy. Tsy azo fantarina araka izany intsony Ahosoa io. Tsy azo fantarina intsony izy araka ny nofony. Ka i Ahosoa teraka iny dia teraka araka ny nofo izy ny dikany. Mazava tsy azo fantarina intsony zany dikan'izay. Tsy azo fantarina zany naterahany, tsy azo ankalazaina. Satria iny nofo iny inona ny antony nofo tahiny. Zay no jerevantsika. Fa no vakitsika amin'ny teny frantsay reo izy. Sao dia mba manafaingana koa ny fampalalanao anazy izy 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Voilà. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Tsy mahafantatra olona araka ny nofo intsony tsika. Tsy haintsika intsony zany. Et si nous avons connu Yahushua selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Non, non, non. On ne connaît plus Yahushua
de cette manière ou de cette façon. C'est-à-dire, on ne connaît plus Yahoshua selon la chair. Tsy azo fantarina araka ny nofontsony Yahoshua. Amin'ny anglisy hoe don't do that. Aza manao an'izany intsony. Never do that. Tsy mety intsony manao an'izany ozy ny anglisy. Zay zany mba lefalefantsika zay ko. Manomboka mandeha koa ny motamony ambassadeur izy ana mandeha ny ampitan-dranomasina any dia tsy maintsy lefalefantsikelikely ihany izy. Ho fandraisan-dahatra ny olona ny amin'ny krismasy hoe tena aza manao n'intsony fa vetavetana mahatsiraviny eo ataona io voararany apôstôly didiny tompo io. Koritianina voalohany 14:37 nge avakitsika ndray zay. Koritianina voalohany 14:37 aoko fantany tsara fa didiny tompo miteny zay nomeny anareo. Koritianina voalohany 14:37 zany. Koritianina voalohany 14:37 raha misy manao azo mpaminany na mana ny fanahy dia aoko fantany tsara fa didiny Yahoshua zay rehetra nysoratako anareo. Ka reny teny nomenanao reny zany avy any amin'ny Yahoshua reny fa tsy ny foroporonina. Ka tsy teny ny apôstôly ny teteny an'izany. Non. Ny tenina voakanay izy ny apôstôly dia didiny Yahoshua nomenanay mihitsy ny hoe tsy azonareo atao ntsony ny mahafantatra za teraka. Satria Yahoshua teraka iny dia nofo iny. Hébreu 2:14 nofo iny teraka iny ka le nofo mihitsy ny tsy ekeny Yahoshua ho ankalazainy intsony na omena zay anaovanao anazy ihany hoe ho ankalazainao na tsy haiko hoe nanaovanao fotoam-pivavahana ho fahatsiarovana. Non. Zay ny antony tsy anaovana fankalazana anniversaire atao amin'ny Yahoshua satria maninona iny nofo iny nofota iny rehefa avy eo dia lasa ohatrany hoe mankalaza ota zany ianao dia tsy mety ilay izy. Eo vakitsika raha saotra masina Hébreu 2:14 eo vakitsika amin'ny anaran'ny Yahoshua. Hébreu 2:14 koa satria manana nofo aman-drany zaza dia mba naka an'izany koa izy mandringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana ny fanjaka ny fahafatesana dia ny devoly. Zay dia zany ten'Andriamanitra dia milaza mihitsy hoe koa ny zaza manana nofo aman-drany dia mba naka an'izany koa Yahoshua mba handringanany amin'ny fahafatesana dia ilay manana ny fanjaka ny fahafatesana dia ny devoly. Zay zany hoe Yahoshua zany dia mba naka nofo koa izy. Lasa teraka atao amin'ny nofo izy zany lasa nofo zany Yahoshua. Izy niteraka iny zany nofo nanomboka atao amin'izy nofo jusk'izy maty nofo iny tsy azo ankalazaina mihitsy ny vaninandro io satria vaninandro nofo. Enona mahatonga ny apôstôly ny teny azay ary nanino Yahoshua namoaka n'io lalàna io fa antena napetraka amintsika izy satria iny nofo iny dia nofo ota daholo iny. Fa rehefa nitsangana tamaty Yahoshua vao tsisy ota intsony ny nofony. Nofo vaovao iny nofo ny lanitry iny ilay tena tsy mety maty avy any amin'ny lanitry iny tena vatana hafa mihitsy iny. Fa raha vao nanomboka tamin'izy teraka juska hatramin'izy teo amin'ny azo fijaliana izy maty teo iny nofo ota daholo iny dia tsy azo ankalazaina. Aiza misy an'iny daholo fa kikende tsy tadidiko Romanina 8 nefa manizay raha sy diso. Romanina 9 Romanina 8:3 ka 2:3 Romanina 8 Romanina 8 fatelo dia fampy zay satria zay tsy vitany lalàna noho izy tsy nanan-kery azo nofo dia vitan'Andriamanitra tamina ny rany zany natao amin'ny endriky ny nofom-pahotana. Rehefa ny rano zany io zany io dia naka ny endriky ny nofom-pahotana. Zany nofo io zany nofom-pahotana mahitsy be mihitsy ny teny naka ny endriky ny nofom-pahotana sy noho ny fahotana
ka nameloka ny fahotana tao amin'ny nofiny, zany hoe nampidiriny tao amin'ny nofony Jehoshua tao daholo zany ny fahotana rehetrarehetra, dia zay na tonga ilay nofo hoe nofom-pahotana. Ka nofom-pahotana ny nofony Jehoshua nanomboka izy teraka jusk'izto amin'ny fijaliana, dia zay ny antony tsy ankalazana an'ireo mihitsiny satria nofom-pahotana io. Rehefa antsika amin'ny teny protestanta katolika moa ny teny an'izy zany protestanta reo no vakintsika Romanina efa aleo zany le akanjo eto aty milady sy amin'ny sabotsy zay akanjo namboarinareo zany aleo aty amin'ny Jehoshua am'izay noentina tsy le hoe hiderana le tena marina am'izay le tena izy le manala amin'ny fahotana tsy le hoe entina ho anazy am'izay lasa mampalely be le akanjo tsy hita hoe atahoana izy nefa efa ambany vidiny ihany taraiky be kozy nareo ianao vao ny teny tsisy taraiky zany fa tsy vera ngely izy eto aty amin'ny Jehoshua fa miara anao faly be tena aty amin'le Andriamanitra marina mitondra n'izany zavatra zany tsara be nge zany. Romanina 8:3 fa izay tsy hainy lalàna satria ny nofony nalemy azy dia vita n'Andriamanitra tamin'izy niraka ny zanany naka ny endriky ny nofo ota. Zany hoe ty Jehoshua teraka ity zany le io nateraka tao amin'ny nofo nandray nofo aman-dranja mba nandray an'izany nofo aman-drazany koa izy dia nateraka tao amin'ny nofo ka naka ny endriky ny nofo ota sy ny amin'ny ota ka nanameloka le ota tao amin'ny nofony. Zay zany nambarany Jehoshua hoe ity nofo ity ozy Jehoshua dia nofo ota araka ny nampianariny tamin'ny apôstôly. Ka raha ianao zany mankalaza an'ilay Jehoshua teraka dia ny lalàna an'Andriamanitra Jehoshua mihitsy no miteny mankalaza ota ianao. Zay ny tenin'ny Andriamanitra Abrahama. Zay rehetra mankalaza krismasy dia mankalaza ota. Lalàna io fa tsisy namorona anio ary lozika be zany satria nalefa ny Jehoshua tao amin'ny tenany daholo nge ny fahotana zay hoe tonga izy malavitra ny fahotana dia zay fahotana rehetra nalefa tao anatin'ny nofony io dia sy tiany intsony io mankalaza iny satria noentiny io daholo ny nofo. Ka raha mankalaza an'le nofony ianao izy teraka dia mankalaza an'le nofo ota ianao dikan'izay. Kanefa raha vao mankalaza nofo ota ianao dia mitovy amin'ny mankalaza ota dia mankalaza devoly ny hafarany. Jereo tokoa izy moa zany misokatra rehefa tonga ny andron'ny krismasy bara daholo no misokatra mampalely be fa rehefa tonga ny andron'ny fifidianana mity daholo no mibara. Zany hoe le fifidianana zany no mahafantatra an'Andriamanitra nefa rehefa krismasy tsisy mahafantatra an'Andriamanitra fa lasa devoly zany mibahana be amin'izany sary zany. Mampalahelo nge le fihetsika mampalahelo. Ka ny teny zany dia mahitsy be hoe tsy mety intsony no manao krismasy satria mankalaza an'izany zanak'Andriamanitra teraka zany fa zao fa tsy zanak'Andriamanitra raha teo fa dia nisany efa fandika-ndalàna mihitsy teto anareo ty satria mankalaza nofo ota nareo dia mankalaza ota nareo mankalaza devoly ny hafarany. Tsy ekeny Jehoshua mihitsy manao io sary io teraka izy fa tsy niteny izy hoe ankalaza io fahateraka io tsy teny azany mihitsy izy raha ny ato amin'ny Jehoshua dia tsisy mihitsy zany fa ny fanafahana ny fahotana zany tena ankalaza anato Jehoshua fantsangana tamin'ny maty foana ny derina sy ankalaza anato ary membo nahatra foana dia zao fanafahana ny fahotana ny olombelona zao zany ny tena izy zany. Ka ny nahafaka tamin'ny fahotana dia izy nitsangana tamin'ny maty ny nahafaka an'iny rava ny fahafatesana rava ny ota dia zao atao tao fanjakany Jehoshua zao fa tsy azo atao mihitsy mankalaza ny nofo ota nanomboka teo amin'ny azo fijaliana no hatrany amin'ny naterahana tsy azo atao mankalaza n'iny fotoana iny satria nofo ota daholo iny rehetrarehetra iny zay. Dia zay ny antony tsy azo atao ntsony atao amin'ny Jehoshua ny mankalaza ny verse satria nofo ota iny. Fa raha misy eo ankalazainao reo azy ty ankalaza ary azo atao tsara mihitsy izy ho famezam-boninahitra ny daday avasy Jehoshua no ny hafanafana anao atao amin'ny Jehoshua ny resahako dia ianao natao batisa. Ino ny vaninandro goavanao anao iny satria tamin'ny ianao natao batisa iny nanomboka teo ianao le afaka tamin'ny fahotana olo vaovao zany ny mendrika ankalazaina amin'izay zany. Ino ny vaninandro goavana iny ary iny tena azonao tena naovana fety be amin'izay tiavanao anazy na nasanao fokon'olona na vahoaka tsy fantatrintsony masianao amin'izany mety be mihitsy satria tena andro lehibe ho anao iny satria lasa olo-baovao ianao.
zay zany fa de mifarana teo ny teniko fa tsy lava be moa ty fampianarana anankiray ty fa foy de foy a fa tena hatrany de nivendikanina nomeko anao hoe tsy azo atao io fa mankalaza otenao ny tena marina efa ny alany Yehosoa io fa tsy afaka etenako io nge fa tsy nivoko anazy ka izy mihitsy noteny hoe tsy mety io amaly anazy ianao zany rehefa mamaly anao zany de iny ny porofo fa tena devoly ianao satria izy tompony ara miteny hoe tsy mety io sary ohatra nofotana io ataonao io ankalazainao io e de tsy azotsika tsarovana arak'izany tsony izy mazava be ny tenin'ny apôstôly teo hoe tsy azo tsarovana arak'izany tsy mety ny mahatsiaro an'io tsy mety ny mankalaza an'io io izy teraka io tsy mety io zay moa tonga nyteny anao hoe tongava mikaty maso fa iny tena mety satria izy mitsangana mihitsy no membroninahitra sy ankalazaina de nisolo vitany izy efa nitsangana membroninahitra hoe navita izy e vita ny famonjena izy zay zany fa de mirasoanao za ho tonga sainy aza mety manao krismasy tsony fa tsy izy io aza manaraka ny lohan'ireo mpitondra fivavahana efa manipy anao any amin'ny elo io mbola hoatsipy ny fanompiro ndray anao zao fa de be zao no atsipy any amin'ny elo amin'io fotoanany krismasy io hiazakazaka ny daolo ndray metrarehetra ho atsipy any amin'ny elo satria de hiditra any amin'ny fandikan-dalàna indray ary de ho ataony iny tena ho ataony mihitsy tsy mivakilao izy fa ianao zay mandreha kosa ka tonga saina tsaroa fa fitiavana zao teniny Elia zao manarahany Elia aleo tsotsotso azy tsotsotso fa ianao mba mivily lalana am'izay maro sarera am'izay ndao naraka ny Elia mifarana ny teny koa toka fa ho tonga saina ianao na ianao zany teny zany ary tsy hitanao zany krismasy antsoa satria tena ny devoly zany hevitra zany ary mankalaza devoly nareo amin'ny hevitra io satria ota io ankalaza nareo izy Yehosoa zay no mahatonga ny apôstôly hoe tsy azo atao tsony zany tsy fantatsika tsony zany zavatra zany soatra masina tena tsy fantatsika tsony zany tsy ataotsika tsony zany nefa ianao mbola manao ihany mpandika lalàna ingena hoe zany no mahadevoly ny devoly mpandika lalàna zay no mampanota anao de mba tonga ava saina miraso anao tonga saina mivavaka tsika sotra data malay afany am'izany teny zany mba tena ho tonga saina tokoa nge ny olona mandreha zao fampianarana zao fa tena mampalelo no mahazo ny olombelona tena voafitaka mihitsy dado Elia mangataka hatrany ary tena mangataka mafy de mafy mihitsy hoe irao ny fanahy masina andresy lahatra olo manirana nyty zao tontolo zao eto amin'ity tany ity aoka ny fanahy masina zay mahay mandresy lahatra ny hafa firenena mahay ny fiteny maro samihafa avy any aminao andresy lahatra ny olona iverenany todika any aminao amin'izao fampianarana izao horesenao lahatra mihitsy zay voantsonao dada Iavasy Yehosoa anatona ny Elia dado miaino ny fangatahany Elia mandrakariva ianao ampio Elia vitany asany hatramin'ny fanany ampiferina ny olona ho any aminao sorapetraka dada malalo fa iaino ahy ianao ary tena mbola iaino mandrakariva ianao amin'ny anaranao Yehosoa anao kosa mivavaka zany halleloia amen de izay indray ny fiarahantsika tamin'ny fampianarana mirary soatsiketra samotainao soary tonga saintsika hiverina amin'ilay tena tompony teny sy ny fampianarana dada malalia Iavasy Yehosoa zay ilay ny teny hoe aza manota intsony de samotainao soa ho amin'ny fampianarana manaraka indray mandra-peona indray aza